fiangonana ary indrindra izay fahasoavana tsy nisy tsy azo izay nangatahana tao amin'ny fiangonana. Koa anio vetesitsika ny salamo fahafolo amby zato ilazantsika sy inderahantsika n'Andriamanitra isaorantsika azy. Ataontsika ny andininy voalohany sy faharoa dia miverina amin'ny fiverenana dia toy izany hatrany mandrapahatapitsy ny andininy salamo fahafolo amby zato. Ao amin'ny pejy 2 mideranao sy misaotranao zahay Andriamanitra satria ianao no namonjy anay ka nahazolay ny fiainana. Yeah.
No